tompoko lazy tompoko vavy eto Midi Ma'nifik dia faly manolotra anareo ny Souljah izay. Merci. Mba miona kely numéro téléphone-nao fa mpanolotra fandaharana ianao. Efa any. Ya, faly miaraba ny Midi Ma'nifik eto amin'ny TVM dia faly miaraba an'ireo mpijery rehetra manerana ny nosy. BM Souljah ao amin'ny fikambanana tanora Jamerla Connection eo amin'ny cité Apeflo. Samy eto amin'ny tanàna akatsika. Ie. Samy eto amin'ny tanàna. Inona moa zany no tena ataony le Jamerla manina tsara izy tao? Jamerla Connection. Connection. Ya. Fikambanana tanora mpanao zavakanto maromaro na tsy voatery hoe manao zavakanto zany fa hoe te handray andraikitra teo amin'ny cité Apeflo dia ao anatiny ao misy ny mpanao hosodoko, misy mpanao horonan-tsary, misy mpanao mozika dia arakarak'ireo zany misy acteur, misy mponina Apeflo daholo zany raha? Mponina Apeflo daholo ireo. Bandina pefitety. Zay. Fa misy ny cause vainina koa ao anatiny ao. Dia satria zany nananganana an'io ohatrany hoe lehibe teo an-tanàna dia nisy nefa ny ankizy efa na tsy mipetraka eo Apeflo intsony arany veriny eo Apeflo foana dia hoe andao mba hanao zavatra mba ho an'ny Kolontsaina malagasy sy hoe zarazara c'est zavatra amin'ilay eto amin'ny tanàna. Raha mandraritsy Apeflo Souljah dia mahita an'ilay sarin'ny Jimi Hendrix eo nareo ve nanao an'io? Ie. Betiny tantinanay ho nareo zao. Satria sorasorata zalahy rindrinan'olona. Fa satria rindrina tantinanareo izy? Alaingako zany, vazivazy zany. Dia inona moa zany no tena tanjon'ilay fikambanana? Raha tena atao banky tokana zany dia inona ny tanjon'ilay izy fitadiavam-bola, fiarahamientana sa ny tanjona zany ny tena marina hoe tena mba hoe ampiroboroboana mihitsy ny hoe kolontsaina misy eto Madagasikara zany. Satria raha ohatra hoe ny eo Apeflo manokana fotsiny zao ohatra ny resahana dia eo zao misy bandy mahay maka sary tsara, misy mpanao hosodoko, misy mpanao mozika. Nefa ny eto Madagasikara nefa tsy eo Apeflo rery misy azy fa manera Madagasikara maro dia nefa ny antsika maro koa nefa ny olona tsy mahalala satria tsy dia betsaka ny sehatra afaka ifampizarana an'ilay izy zany. Zay. Fanontaniana kely ty efa nanitikitika anazy satria ny BM efa ela ny fantako dia le inona nahatonga an'ilay BM misy idirany amin'ny automobile ve sa le BM anaram-bositra azontsika tany am-pianarana dia ohatrany hoe tafapetraka le izy zany. Mety nasositra ihany izy tamin'ny voalohany fa anaram-bositra. Raha ho an'ny Souljah manokana zany zao dia inona no reggae mozika sa inona ny zavatra ataoko zao fenao an-tsalaka zao? Manao beatbox ako, mozika atao amin'ny vava, dia manao hosodoko graffiti miaraka amin'ny collectif zany. Dia misy fotoana manao animation ana concert, festival ohatra ny ohatran'izany. Honao zalahy technicien afaka manao démonstration kely izy amin'ny beatbox mety possible? Ahoara? Ya. Yeah. Zany zavatra zany zao dia tena mahafinaritra tokoa satria dia tena zavakanto tokotrany. Misy danse fa tsisy nahita. Misy hafatra ve ho ataonao amin'ny mpijery antsika eraky ny Madagasikara sy eraky izao tontolo izao? Ny hafatra tiako apetraka angamba ny hoe iainao milay ny fiainana dia manaova ny tsara foana satria zay. Dia ny anankiray koa hoe manaova madio lalandava fa rehefa madio ny vatana dia madio azy ny saina satria ny fototry ny fampandrosoana. Zay zany zalahy manaova madio lalandava ataovy madio tsara rindrinan'olona fa zale sorasoratany manjary tsisy esan'ny zalahy tsony rehefa manara. Ny antony nanaovana an'le sary tamin'ny rindrina koa misy resaka ya resaka lafin'ny fahadiovana
ihany koa satria eto Madagasikara indrindraindrindra eto Antananarivo ny olona tia mipipi eny amin'ny tamboho eny amin'ny sisiny eny nefa raha mahita sary milay eo izy mety lasa manao selfie izy fa tsy mipipi indrany ataony eo ohatra Magnifique tsara zay magnifique tsara asa manao selfie fa tsy manao selfie ia sotranao BM Souljah nafinaritra amin'ny fiarahana magnifique amin'ny fiarahana dia inona sy antenaina fa indray andro any mbola misy vaovao ndraiky koa ahafahantsika miaraka dia iarahantsika miresaka iarahantsika manana magnifique eto